Totosa tetsy amin'ny sekoly ambony ny polisy-pirenena tetsy Ivady kosa androany ny fifamindram-pahefana teo amin'ny tale jeneraly ny polisy-pirenena teo aloha sy ny vaovao. Ny fitandrona ny firaisan-kinan'ny polisy no anisany nivohitra nandritra ny fandraisam-pitenenana rehetra. Ango vaovao ny Velo Zislin. Nototsana androany ny fifamindram-pahefana teo amin'ny tale jeneraly ny polisy-pirenena vaovao ny commissaire divisionnaire Eric Michel Oulissouma Idrissa sy ny tale jeneraly teo aloha. Tonga nanotriny izany ny premier ministre Mafal Solonandrasana Olivier niaraka tamin'ny filoha Merandolona Honoré Rakotomanana, ny ministre filaminam-bahoaka Andrianissa Mamy Jean-Jacques, ny sekretera-panjakana ao anivon'ny ministera fiarovam-pirenena Medity ny Zandarmary-pirenena Randriamaval Soa Razafindra-Maitso Girard ary tompona andraikitra ambony maro civil sy miaramila. Raha nitodika manokana tamin'ny tele jeneraly vaovao ny premier ministre dia nampafantatra ny mba hitandrovana ny firaisan-kina ao anivon'ny polisy-pirenena. Notsindrin'ny premier ministre manokana moa ny amin'ny ilana ny fahasahiana manasazy raha toa ka tsy mety ny ataony namana. Iverenantsika kosa indray ny momba n'ilay raharaha Claudine Razay mamonjy. Noho ny fisian'ny raharaha goavana eo anivon'ny fitsarana ao anatin'izany ny raharaha Claudine Razay mamonjy nanatanteraka fivoriana tsy ara-potoana maika ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM androany. Tao anatin'ny fanambarana navoakan'izy ireo no nilazana fa voatontonona ny fahaleovantena ny fitsarana ary efa mihodihody ny sina famindran-toerana mpitsara. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson no mitatitra ny vaovao. Manantana ny mety famindran-toerana faobe mpitsara no ny fisiana raharaha goavana izay mandalo eo anivon'ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany ny raharaha Claudine Razay mamonjy. Voatotoana ny fahaleovantena ny fitsarana ary mitaky fametrahana tantandalana sy fahaleovantena ny mpitsara. Laza ihany koa fa irahina ny mpitsara manoloana ny fanohitoinana sy fanenjehana mpitsara. Izay mpikambana ao anatin'ny SMM na mpikambana ao anatin'ny birao dia izay efa nanapa-kevitra ny rahina ny fambanay amin'ny zavatra tsy mety izay ho atao aminay nefa izahay dia tsy manao fa tsy ny mitaky ny indépendance sy ny tantandalana nefa ny omena tsy ny sy hoenjena noho izany ka dia ny ataonay dia izay firaisan-kina sy fampiasana ny lalàna izay miaro anay izay ao anatin'ny statut anay sy ny code déontologie ary ny lalàna rehetra izay misy eto Madagasikara. Mikasika ny toy ny fanadihadiana raharaha Claudine Razay mamonjy ny lasa ny SMM fa tsy malala na toy ny raharaha na tsy. Ny zavatra nitranga dia hitantsika no baikona ny fitsarana hoterena ny fitsarana hanao an'izao zavatra rehetrarehetra izao ary amin'izao tsika miteny izao dia izahay na ato anatiny raha tsy malala na mbola mitoy ny asan'ny fitsarana mikasika ny zavatra izay mamay eto amin'ny firenena. Dikan'izay zany le fanaovana paralysie an'le système judiciaire amin'ny fanaovana ny karazan'olona sy ny olona sasany tsy maty manota no lazaina anisany fisehoan'izay atteinte à l'indépendance de la justice zay. Le fibaikona ny fitsarana hanao zavatra mandika lalàna. Nilaza ihany koa fa irahina ny mpitsara manoloana ny fanotoinana ny fahaleovantenan'izy ireo na ny fanenjehana mpitsara.